Mitoy ny faharaisana fitarainana samihafa amin'ny fanerenan'ny mpampianatra iandany ara-politika izay mpampianatra tsy mety miandany sy manohana ny kandida volomboasary na orange dia voalaza fa Iharan'ny antsojay toy ny famindran-toerana na esorina amin'ny andraikitra sahaniny. Tranga anisan'ny naraisana fitarainana ankehitriny ny eo Befandriana avaratra, lehibe ny farim-piadidim-pampianarana na chef zapimisa 3 sy lehibe ny farim-piadidim-pianarana na chef sisko iray farafahakeliny no voalaza fa nesorina tamin'ny toeran'izy ireo. Na eto Antananarivo aza dia misy kandida efa malaza ratsy ho mpihetraketraka anaovan'ny mpampianatra fitarainana, hoy indrindra izy ireo. Mampalahelo mihitsy ny mahazo anay talesy mpampianatra rehetra eo amin'ny resaka tsindry azo lena mahazo anay, anisan'izany ny fanerenanay anovan'ny photo de profil amin'ny facebooknay rehetra ho sarina kandida iray, hoy hatrany ny fitarainana. Tahaka izany ihany koa any amin'ny distrika sasany eo amin'ny faritra Vakinankaratra izay tena betsaka ny fitarainana amin'ny tsindry atao amin'ireo mpampianatra iandany ara-politika. Raha miverina mampatsiahy lalam-pandorenana moa dia voalaza mazava tsara ao amin'ny 9/30 fa iantohan'ny fitondram-panjakana ny fiandanen'ny fitondran-draharam-panjakana fampianarana, ny tafika, ny fitsarana amin'ny politika saingy toa inina ikipiny io mandeha ny tsindry sy ny fanaparam-pahefana.